radio 4 megahertz. Fresh out the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Atolotra ho anareo anio indray Mandefo mandry andrenesanao ny feon'ny solofo ery mbola luce saondry simonette ary aina tonga alobe fa mifiry moa zao efatra marina tokoa zany antsy zany fa nisy dossier nikarakarana kely zay tao dia nisy fampiresana tamin'ny lehibe dia ohatrany raha valoha le conférence dia nody aloha tsara kosa zaniko mba misy olo zao ihany fa dia alina be foana isan'andro io fa raha nisitrapondra mbola nitazomy tao ianao endana miverina miasa aloha fa zany tsy netiko fa inona ny viriana tany zany misy vaovao ohatrany vaovao atao hoe vaovao mahafaly nefa atao ohatrany tsy haiko fa ahoana hony ho an'ny Maurice hony iza zako voatendry asany indray ko raha tsinonako dia efa tapaka ve ahoana moa nanapahako an'izany lery antsisy anao za manko mba gaga ho ve adaly inona fa raha mandeha dia roviana zany ny andeha atao ato fotsiny ozy ry zareo fa zany hoe tsy maintsy mbola mikarakara dossier zao anatin'ny roa volana dia zany hoe tsy maintsy tapahana aloha fotsiny zany ny hevitra tsy haiko aloha fa hono hoa malasa sainana eto inona ny tombotsoa mety ho azo amin'izany inona mahasamihafa miasa eto sy miasa any Maurice dia iza miantoka ny déplacement makany fikarakarana izany dossier rehetrarehetra teneninao izany any amin'izay indray aloha ohatra na efa mba-piasa elaela misy tombotsoa betsaka le izy ohatra satria ny karama zao mitombo avy 3 eninono taty zany dia ny sarandalana indray ohatrany hoe ny ale tohandrareo fa ny retour no tsika no miantoka azy fa firy taona no miasa any raha nytindrareo hoe tsy hanapitra ny andronao any ianao fa ny tena marina zany farafakely ny 4 taona dia afaka renouvelena ny contrat dia zay mampazoto ka mahazo mandeha ve omby zany mivady aman-janaka amin'izany sa ahoana na mampimeanao amin'izany tena matotra ny ahy fa nga moa ianao zao vao nahafantatra olona miasa ny velany ka sao dia mba misy azo ifampirarahanako tsisy hevitra zany zay nandeha tany hatramin'izay tsisy nitondra vady aman-janaka izany mihitsy ka mba eritrereto ny fahasahirananay mianan-keto re zao narary ny zazakely teo jerera tsy niaraka tetsika inona ny zavatra nitranga sady en plus za mpivady misara toerana zany ianao ihany ny olana amin'izany efa taona be zao anie natao hoe efa bolana azy efa be loatra zany amiko ka nikandreny olona mandeha rehetrareny zany dia mihinana fa tsisy hitovy amin'izao manjoantsika izao daholo ka tsy manapidina iziko na izara tombotsoa ny tokantranontsika mahatonga amin'ny teny azy zany dia ho an'io leko zany ny diako izay aloha mety raha salamiko zao ary nao ko tsarovanao tsara tsy hoe sanatria hoe misisika hoe andeha any raha ohatra ka milazanao amin'ity zavatra ity fa marina ny zavatra ho lazaiko hoe inona fa raha vao maheno fanapa-kevitra fotsiny mpampiasa hoe hijanona fa tsy andeha ho any dia tadia fa misy fitraikany hatrany ambolaninao io zavatra io taoko efa zatra ny afitsika enao aloha mora miranao le izy tombotsoa ho an'ny orinasa ma tsy ny fandehanako any ka raha vao contre an'izay zany ianao dia mety teraka perte ho an'ny orinasa io dia mety hozongozona ambany asanao aza eny azoko ne zany ka izavy ianao mpandinianao
aza maimaika aloha fa aloha mba samy mandinika tsara tsika e. Ny alina raha teo mitondra fisainana. Azafady hoe mama ireo pataloha ireo ampidiriko atao anaty valizy amin'izay aloha. Tia re. Ary reto? Ie, azafady. Raha ihany izy ity ry mama. Kivy mijery an'ilay etam-be. Be dia be tokoa izy izany. Le betsaka eo ihany fa ity izy dia tena tapa-kevitry ny andeko. Za ry mama tena mino mihitsy hoe tsy forseny any amin'ny orinasa izany fa izy mihitsy ny te handeha. Aiza kosa moa ny alalandriana izany. Mariny, ohatran'ny tsy matoky lolo ity voyage indray mandeha ity ry mama. Betsaka ihany mission efa nandehanany fa ity indray mitoraka ity tena tsy matoky lolo. Aza dia miasa saina amin'izany ankiva izay hampandeha ny fiainanareo mianaka atao. Ary izao aiza e? Mama marina. Mbola lasa ny tsena ihany any hatramin'izao e. Mbola mividy an'izao gel déodorant e asa nga atao inona izany. Lehilahy jefijefika mihitsy. Izany hoe dia tsy misy any an-dafy no aty no mividy an'izany? Ka le misy any an-dafy sy tsy misy any tsy olana izany ry mama fa izy tena tsetsoka be ity. Tena marina e. Sady tena tsy afeniko anao ry mama. Efa saika tsy resaka an'ity ihany efa angamba dia tsy maintsy ho resahako aminao ihany. Fa misy inona? Nisy namana mpiara-miasa amin'izay ho tafaresaka tamiko indray mandeha. Efa indroa izay olona izay ny teny tamiko hoe manao sipa ho ny asana any am-piasana. Dia mino an'izany koa ve indry? Tena mino ary mama raha izay fihetsiny tato ato izay a. Tsy hita mama fa izy manao volo mila isan-kerinandro iny e. Kosa moa dia voatery ho izany. Manao manimanitra foana na dia hoe ny an-tsena sabotsy ary tsy azoko mihitsy tena marina. Miahary tena simba tanteraka ny saiko. Izao no teneniko andry a. Izay zavatra hitan'ny maso ihany fa aza minomino izay vavan'olona rehetrarehetra io. Namany tena akaiky anazy anie izany ry mamy. Inona moa ny tombotsoany iny raha andainga amiko izany. Ka rehefa tsy hitan'ny maso aza minomino foana. Hanimba indrina izany. Ka sady miampy ny fihetsika ny ova tato ry mama mahatonga tena miasa saina e. Eto ary ve izy eto ambany masoko eto sa manao an'izany. Maika fa andeha any ivelany ihany any amin'ny tsy fantako any mandritra ny 4 taona. Izany angeny tena mampiasa saina anahy eto e. Ka dia ho raharany indry izaniko. Sy mba saina amin'ny zavatra tsy mari-potitra. Izy nefa tsy maintsy andeha. Fanahirana mihitsy. Mamato. Manao ahoana? Salama tsara ka. Finina dolo indray ity nentinao fa angatsy hoe déodorant gel fotsiny no vidiny e. Aloha hoe fonikely ty deodorant netiko ty. Trany tsara. Maimbo be makan-doza ny fofony izany. Zany kosa very ihany dia maimbo a. Trano fofom-bitsika veko. Odry. Ary le lotion? Fa lotion izany atao inona? Tsy azoko mihitsy any ianao ty. Ho any an-dafy nge zahay. So dia verona fa ho any be mary aho io. Dia raha ho any an-dafy dia mila miaingo sy mizesta be ohatr'izao. Zany daholo ny ataon'ny olona any e. Andrekaka eo ary tao mividy famantaranandro vaovao koa. Kezany izy hoe ndeha ho amin'ny morisiko. Ianao ve dia iseho hoe mahantra be avy ny Madagasikara rehefa tonga any? Tena miaika. Tsy hainao mihitsy le izy. Dia atao inona koa ty liseur Andriamanitro? Fa tsy lany tany ampy ve izany le vola? Liseur atao inona? Ka impiry mba hividy an'itony fa ndray andro ihany ange ny hividianana azy dia tsy mividy tsony e. Andriamanitro. Za ry vehivavy tsy mividy tsy mandany vola amin'itony. Ka mba ilay kosa ny ty ry any e. Dia aiza indray izao ny asiana an'iny valizy ty efa nidiako. Misy asiana azy foana ao. Ao ampio mandalina azy ary. Sady any tsy fantatra hoe izy mpanao volo sa tsy izy. Ny izy ve moa tsy izy fa ho firopindra hiditra indray mandeha hiditra coiffure fotsiny. Ao moa aza miteny tsony fa ampidiry le entany e. Nenareo kory reto a. Izay fotoana foy kely mba hiona io dia lozana hifandirana indray. Nga hita ry mama.
Manahoana aloha e? Manahoana? Salama tsara. Fa nga ianao tsy nandeha? Nandeha Fa le nakany amorisiko. Za zao nieritreritra hoe ianao koa tao anatiny. raha ny tena izy dia tokony ho izay fa nisongona ny sasany e. Iza nisongona anao? Ny vadinao mihitsiko izy indray. Inona? Izao mifandehany. Le ankizy vavy sipan'ilay nitantarako taminao iny koa manko lahasany. Maninona hoe Riky? Dia mainy endomanjo le dala dia nataony daholo izay fomba rehetra nandanany dia za zao nitavela zaoko. Andriamanitra. Tena marina ve izany zavatra resanao amiko izany? Tena marina izany e. Tena tsy vanina iny. Dina ny ataoko amin'izany izao. Izy efa lasako inona intsony moa ny zavatra ataonao azy. Fa ianao ny tokony mba voatany voalohany dia efa niresaka tamiko e. Izao tsika sy ianao samy taraiky eto. Ko inona nataonao amin'izany ka miandry izay iverenana e. Tsy mandray an'izany Riky a. Izao dia andeha ho any ampiasana anareo iresaka amin'ny lehibe anareo. Aseko averin'izao dia izao iny. Aiza miditra amin'izany ianao. Manakorotany zavatra izany fa miandrasa ny fiverenany. Tsy manaiky an'izany e. Na dia karako any amin'ny tribunal ary ty raha ty tena tsy mety an'izao a. Madama moramora ianao. Aiza miakatrakatra ohatran'io. Zany amidy amin'ny arary efatra eto tanàna eto. Za zany atao mpiandry tanàna fotsiny. Izy ery style mampiaraka. Ratsinonako. Moramora aloha. Moramora inona e. Na nenenako mihitsy no niresaka taminao tetỳ amasin'olona tetỳ. Dia ianao ve tsy mba mahalala menatra mihitsy amin'izao mivazavaza inona andraraiko an'izany e. Zany hitsakitsahana. Tsy etsony izy e. Ko na hitsakitsahana ary olona efa tary ianao tamin'izany zavatra izany. Marina mafy na ilomanosako ary iny tongavako any. Raha za aloha ny eo amin'ny toeranao alaina mora fotsiny fa tsy mitabataba ohatr'izao. Ka manirikiry. Mitoto madama koa batavy a. Matavy no izao ve Riky tsy ohatran'ny kisoa. Sady vao zaza ray ve dia tsy ho vitanao e. Lasa aloha fa misaotra nampafantatra. Seria vita ihany le taratasy. Le taratasy nina? Le retirety. Ay ve. Dia nanahoana tsara ny fandehany tany? Ndeke fanjakana l izy neny a. Dia amin'ny volana ambony zany tsy miasa tsony. Tsara kosa zaniko. Dia mba eo akaikindry foana amin'izay efa be izay vita zaiko. Zany mihitsiko. Sady za koa efa mahatsara efa reraka e. Dia mba tonga fotoana kanaina. Dia misotro ronono marina tokoa zaniko. Ka maninona raha mba miala kely manao vakansy tsika sy ianao? Hevitra mety mihitsy zany ka. Dia makaiza moa zany nytindry. Zay alehantsika mety daholo ka. Rehefa mba hoe miala kely eto amin'ny tanàna fotsiny. Tsara zany ka. Dia iza ny ambina ny trano. Izay no mila jerena koa izay. Asena makaty anika. Iany ve? Izy mianaka. Raha manaiky an'izay izy. Izy aloha efa nanipitsipy an'izay ihany hoe hipetraka aty amintsika mandrapatonga ny asina. Ay, vao maika tsara anke izany e. Sa ve hoentina miaraka amintsika izy? Alao ve azontsika isinao manokana zany ka. Moa izy koa ny asaintsika miampitrano e. Marina izany. Aleo ary fa raha vao tonga eo izy dia hanao programme tsika e. Nazy mihitsy ty. Matsaravina mpanitsakitsabady. Fa maninona ny mpianatra andreo resareo ania? Zao. Andriamanitra. Tsisy ilaiko an'itondro mama. Ina zany tabatabanareo mianaka ato zany? Matsaravina. Jerenge reto nanaova sary mariazy ny. Iania. Tsisy raraiko an'tio a. Fa ianao ve lasa daly? Zao mendrika azy zao e.
Avelao edy ty album ty. Marikoriko mihitsy. Iania, fa maninona ianao? Ka na mijery an'io ary makandoha anahy. Manontany anao iza e, maninona ianao a? Zao ny anaovany anako. Iza? Fa ty dada ty ve ao tsara e? Ka ina re zavatra potipotenao reo? Fa saran'ilay asiny io kinona indray. Tsisy ilaiko an'io na ny kely ary. Jerenge reto naovany sary mariazy ne. Reny a. So dia lasa dalana zanakao. Za aloha dia efa mampiomana anareo. Fa raha miverimberinaty iny taoko rokalika. Tsy mila nintsony amin'ny androm-piainako rehetrarehetra zany atao ohatran'izao. Tsika ve kiva ho maly no nyresaka dia zao sady ny atao ndriry ani. Ka tsy zakako tsondro mama. Zao ne izao zao dia miaraka amin'ny sipany milamindaminy ery nefa ianao aty mijaly. Zany ve dia mba ho rarina. Dia ahoana zany ireo sary potika ireo? Ka ny anazy ary mba sary fotsiny potehako ny anahy fiainako ray manontolo ny potehako. Aza manao an'izany ania. Ady reo ary mbola hodorako andretako afo rehefa avy eo. Aza manao an'izany fa izay jerena. Vonanoananao foana izay. Ka tsy mampiovininina zany ry dada. Aiza ry ianao zany ry ania. Olombelona koa iny e. Manana ny fahadisoana izy. Eo koa ry dada dia mbola miaroaro azy eo ihany. Fa zao, zazakely jerena. Dia mitoto koa badavy. Zaza tentenena amin'izay anaovako ny fiainako tsondro dada sy neny e. Samy mahavita io rehefa ifanaovana. Tandre my fitondran-tena. Fangarana anao ratsy izy dia malina ratsy azy koa ianao. Dia raha any akady zany izy dia anaraka azy koa ianao. Tsy rarahako zany e, fantatro ny zavatra ataoko. Iania, mba hoety mora ihany ty fiainany. Tsy te halala zany aho a. Zay fa lasa aloha dia mba jerijereo ry neny izanako io a. Dia ho aiza? Ho any akady e. Aza mitendeny foana moa. Raha ty marina. Za koa mba vaka ny saiko e. Rehefa nieritreritra ary se dia sao dia tokony hajanona mihitsy aloha le diantsika ka. Zay ve mety? Tena izay mihitsy ka. Ahoana namelana azy rery amin'ireny atezerany ireny. Tsy havita mono tenety ve iny. Jere ary ty ny trano nakorotana. Marina tokoa izay. Dia ato amin'ny fotoana manaraka zany dia atsikako. Aleo izay mihitsy. Sy dia tsy mba nitsena akory tany amin'ny aéroport fa dia mipetrapetra rery tsy nisy mpitsena teo a. Tonga soa zany aloha e. Aiza ny voandalana? Dia tonga dia voandalana koa amin'izay inona any ange lafo be. Tsy azo hitondrana zavatra mody izany mihitsy any. Dia tsy nitondra mihitsy zany. Vola ny voandalana e. Faly e. Tsy mba misy ve na dia mba hoe chocolat, biscuit ho an'ny zazakely. Efa hoe lafo be ny mividy zavatra any. Angasa tsy tenenina. Nareraka zany. Ko nanao voyage ve tsy ho reraka e? Zany fa malinao koa e. Fa nga tsy mahafaly anao fa tongavako e. Faly ve moa tsy ho faly fa tianao andindia eran-trano ve zany sa hoe ahoana tsy azoko? Ndray ry any. Roa taona ange tsika tsy mifankahita e. Tsy nampoziko ohatr'izao mihitsy ny fomba fahitanao ahy. Fa naninona e, inona zavatra niova? Tsy azoko mihitsy zany. Tsy hitako hoe inona zao maninona. Nefa raha ny alailoko anareo mianan-katana dia ohatrany hoe mandalo ny 20 taona ilay roa taona kely. Be tsara velatsy. Dia ireo ty asina rehefa miova be. Tsô. Aloha fa azana kely mba hoety amin'ny dada ka. Azafadina zany zanako. Velao izy atory. Zanako? Sao dia mba adinao ary ny fisiko e. Zanakao ahoana? Izy zany koa moa dia ity tsongolohana ny anareoko. Alao izy atory fa voaingana teo inge inona atory e. Tomany eo indray io raha taitra. Eny e. Sady ianao ve izao tadidiny tsony. Aloha andro dia tsotsotra kely e. Ndana ary e. Ary aleo aloha savany ty entany ty fa mahita ianao raha misy zavatra hafahafa ato. Ampitady tsika. Zany varotana sakabe loha isan'andro eto.
tanao tsara nyvalofaty anaovako anao. Ino ny tondro izao? Zavatra tsy fanta-piviana aby io. Zany ary toranomanitra am-behivavy ty. Tonga izao tsy an'ilay kalaravavy indray. Ary tena maime tsara velatsy ilay karalahy ty. Mody malefaka ery miditra ny trano nefa izao ny atao. Mandevona tsalaka fotsiny. Ary toy izany misy akanjo. Tena marina mafy tsy sy adino aty ny tany kalavavy. Misy kapa. Andrekako eo. Mahita vehivavy indra mivoaka eo. Iany, fakay ve efa misava hita anaty saty ndre? Ie, ka ianao ela be ka. Dia ahoana reto entana amin'ny tany reto? Ka reo mihitsy ny ilaiko fanazavana izao. Kosa azo atao an'izao reo. Fa n'izy ireny asina. Avalomy amin'ny toerany aloha. Fanontaniako tsy valianao mihitsy any. Ho anao reo. Nataoko surprise ka moa efa noloarina atao sahady. Fa za ve zaza kely. Olon-dehibe ianao e. Tena ho anao no netondrako an'ireo. Zaza fitampitahana fa tonga dia tsoro ny marina. Tena mbola tsy namitaka anao mihitsy. Dia mbola tsy tezitra asina dia teneno ny marina. Io akanjo range io. Taty. Teneno fotsiny hoe anankizy dia tany araka taminareo tany adiny taty anaty valizinao reo. Hitanao, ty mbola mipaingo treto ny etikety. Ty mbola misy carte de vœux kely miaraka aminy, mbola mipaingotra miaraka amin'ilay akanjo. Dia maninona izany? Vakio io aniza io. Vakio. Ho aniza io. Kay ny alalako izay serianao daholo io rehetrarehetra ioko. Lasa lavitra be ianao zany ry ani a. Marina e. Efa tsy sangotsony kosa izao. Tena ho anao rery dia ho anao rery ny antontondrako an'ireo avy any an-dafy. Inona fa efa tratraka eto izay vao mody eo anao rery nefa nafenina ho an'olona izy ka izao. raha olo-kafa reo tsy ho tafiditra atao trano fa tonga dia meko an'izay olona tokony meko azy tany raha nisy zany e. Efa miasa saina loatra. Ary aoka fa azoko fa zay zany mahatonga anao mangatsika ohatran'io. Mifieritretanao an'izany zavatra tsy misy rehetrarehetra izany. Zavatra tsy misy. Zavatra tsy misy kotamana firy-taona tany. Mba olo-kafa hay mo sery mba eritreretana amin'izany fa zaza atao seriseri izany tsony a. Ndray. Miala tery. Sao dia mba aty aminao kosa ary misy zavatra tsy mazavy e. Aza mifanendrikendrika arianina. Ty manao ny ataon'ity aiko izany no lazaina fa hoe maninona. Ka zao fihetsika eo zao tsy mitovy amin'ny fitiavana ho an-taloha tsony ka. Ka za tsy tia anao tsony. Za zao nieritreritra hoe izay fotoana tsy nifankahitatsika izay tokony mba hoe mampiroborobo ny fifankatiavantsika roa nefa atao ohatran'ny aza miresaka fitiavana izany tsony atao anatin'ity tokantrano ity mazava. Olona mpanitsakitsa bady rehetra izao. Andriamanitra ay ve zany ny tao andohanao tao e. Tiako nefa ny milaza aminao ry ani a fa hatramin'izay fotoana ny alako teto mandra-piveriko eto androany izao dia nanaja anao tamin'ny foko rehetrarehetra. Dia ahoana ry olona tonga soa zany? Misaotra betsaka. Inona ny vaovao noentinareo hatrany? Inona ny vaovao eo? Aiza koa dia tsy misy vaovao any. Olona vaovany lavitra any. Mafana ny any sady lafo ny vidim-piainana. Nefa nareo ohatra ny tamana be ery saika tsy nody mihitsy. Tena tamana mihitsy rikia. Izany hoe tsy maintsy mody moko. Hafa ihany anie le hoe any an-dafy. Tanàna madio, milamina, sady ny ekipa koa nafinaritra be daholo. Hitako ny saika adinonareo mihitsy izay taty Madagasikara. Aiza koa moa no hoe anadinina ny tanindrazana. Tsy hisy mandrakizay aloha izany. Sy nahita ny rivotra tsaratsara tany dia izay ny saika nanadononanay taty e. Dia ahoana izany izao efa tonga aty izao? Mety tsy ho tamana aty intsony satria efa zatra tany.
aiza kosa moa e. Raha mba fantatrao manko fa efa sasany andro anao mihitsy taty a, ataoko fa tsy hiverina tsony azy. Fa ahoana ianao no miandry aho? Tsy azoko. Ioly a, dia tsy tsapanao amin'ireny fihetsiko ireny ve misy zavatra ao am-poko ao? Ianao ty koa mampime mihitsy ka. Tena marina anie izany e. Tsy tsikarotro aloha izany e. Sady tsy mieritreritra an'izany mihitsy ary kia. Tena marina. Aiza kosa anie. Tiako nefa milaza aminao a, fa tena tiako amin'ny foko rehetra ianao. Izany ve? Ehe. Zavatra tsy nieritreretiko indray izany a. Dia ahoana ary? Efa fantatrao izy izay izany fa tianao a? Aza asiana an'izany moa ry kia. Alao mba mpiara-miasa tsotra fotsiny tsika. Ndray kosa. Fa inona ny olana e? Sa ve efa lasa lery ny toerana? Lery izy? Aiza mody faniny eo moa e. Izy izany e? Za indray izany ny asianao milaza ny anarany. Lazao e? Dia samy milaza izany ianao fa tsy miaraka ianao sy le asana. Andrekako. Hitanao fa mitady tsy atena ianao izao. Olona efa manambady ange eny e. Eny efa namanambady ary taoko aminareo miaraka foana. Jereo nakany ivelany izao nareo miaraka. Tonga aty indray nareo mbola io hoe miaraka ihany. Dia raha miaraka izay dia hoe tsy maintsy ny sipa ve? Iza moa no mahalala. Ianao ty koatra ny olona marary saina ka. Eny, aloha atao hoe marary saina amin'ny fitiavana anao e. Dia raha misy anefa izany dia maninona? Inona ny diranao lalina amin'izany? Ay, faly mahafantatra aloha izany. Dia tsisy valiny izany aloha ilay fangatahako teo. Mandana mihitsy aloha anao mandeha any fa mandreraka ka. Ary raha mba tsy asiana fandrondroaka ohatr'izany moa e. Sa efa ho avy le ry dia izay no mahatonga anao mandroaka? Mandehana ho ianao mandeha any. Sady izay koa mesazonao fa efa tonga e. Izany ve? Izay nefa izao saika andeha hiantsena. Saika tara kely aho izany. Mandrosoa vetivety aloha ary e. Nga lava be? Tsy dia hoe lava fa za koa mbola maika hiverina miasa ka. Petrapetra. Tsy maninona ve raha resahako eto mason'ny mamanao le izy? Tsisy olana izany rikia. Alefaso fa tsy maninona mihitsy. Fa inona izany? Sao dia tokony hiala ihany aloha e. Mijanona mama. Toy an'le resaka taloha iny ihany e. Dia misy porofo le izy no entiko aty mihitsy. Zareo izany a miaraka foana mampiasana dia nalaiko sary mihitsy. Tsaravina. Aiza le sary? Ty ary ato amin'ity telefonina ty. Fa nga sary be da be? Reo izy reo e. Hoe? Ty. Andriamanitro. Io ve le kiala? Hitanao n'ity zao eo amin'le fisakafoanana ty a. Ary tao zareo roa reriny eo ambony latabatra. Ka izay mihitsy. Eo ohatr'izao foana ny ahitana azy isan'andro. Hitako ange izy tsy mety mody mihitsy amin'ny atoandro e. Fa izany hoe tsy afaka mody hono izy fa be da be le asa. Izao ny atao any. Ramose mba marina ve izao sary asehonao izao? Hita fa zavatra marina izao ry mama, inona koa ry mbola notaniana amin'izany any sary mazava be io. Io izany le vehivavy niaraka tamin'ny tany Maorisy. Izy mihitsy io. Raha ohatra koa nareo mbola tsy mino dia le rehefa mirava amin'ny arivina izy dia andranotsena ho eny ampiasana any ty. Andriamanitro. Fa atao miaraka foana izany reto isan'andro? Miaraka foana reo na mody azy e. Fa ahoana izany nazahoanao n'itony sary tony? Zavatra hita maso io ve izy fa za maka sary azy izy tsy mahita anako. Dia fanampin'izay koa ty misy feo nalaiko resaka amin'ny fanaovana airolahy maly voamaly mihitsy ty. Taiza? Tao ampiasana ihany ka.
Andraso ange raha korak'izy izany raha ny fiarahanay tany aloha azo lazainay hoe tena nahafinaritra tokoa satria misy fotoana misy zavatra tena maneratsana anatin'le asa dia izy mba vavanana dia mba mivaty eo ny olana zany moa manahirana koa le tsy zany hoe irerena tanin'olona zany tsara mihitsy misy namana fa tena akaiky tena tao hoe tena prosy tamiko mihitsy loza tokony mahaliana ihany koa zany lehilahy tsy vanina mihitsy ohatrany mba andeha hoany koa tsy hoatsy ka dia mba maka torohevitra sy papa amisia eny niany angeo amilaminy araka zay ka nampilamina azy aloha se zany niaraka tamin'ny vehivavy fa zah kosandrany ihany izany mba afaka nampy ay ka ny tena marina ange izy mihitsy ary no napriska andeha ary tena izy mihitsy no atoko natongavako tany zany dia niaika fa raha tsy olo ange tsy tafidinaka any an-dafo zany mba hainao mama ve zany tena mba izy ve aloha zany so dia mba tsy izy kosa mama koatra ny lalo-dalovana izy mihitsy zany efa reo very mama miprofy dia mbola tsy iny any ianao hoe mpanitsakitsabady iny asa aloha zay aloha fa ilozako nareo mianaka fa mbola hiverina hiasa aloha andraso aloha rikia aloha mba vindra amin'ny telefonako vetivety ilay sary sy ilay feo anareo teo tsy maninona findra fa kosa ngamba alao le sary mba omeko anao fa le feo aloha tena tsy omeko anao i feo io fa ahoana iny ary ny tena profo mivainga ianaoko alao le sary aloha mba omena anao fa manaraka le feo omeko ihany tsy azo kokoa riki ty zay dia izao koa mba toy izy ihany aloha ny fanaraha-maso dia mba mpalalao vaovao ihany zay eny ary tsy maninona fa aloha ty numéroako dia na tsy makaty intsony ary ianao amin'ny manaraka dia tonga dia atsovo fotsiny ary rehefa misy zavatra mitranga dia aleoko tonga dia za mihitsy makana leo ary mama ampy zay efa be ny neretako tamin'iny dia inona izany no tindry hatongavany vonoko ho faty iny raha tsy tia moramora izany mamon'olona izanyko ka mahatezitra loatra ny ataony ka na inona fa tezerana dia hamon'olona fe taigatra tsara mirarahany izany ntsony efa avitaiko momba n'iny androany any ary iny dia vonoko ny zazakely jerena ho afaza manao an'izany renia mana fotoana mihitsy mampivoto ambavafo isanandro zao very mama maheny resaka momba azy foana dia na ianao tsy zary mba mipetrahinao amin'ny toerako mafy inge zany ry mamy sy aloha valilany amin'izany aloha zany resaka izay ka hivalilany ahoana fa mora amirainareo ery ilay izy satria tsy aminareo ny toerana raha nareo hoe nitsaka tsy mivadinareo dia hipetrapetraka fotsiny amin'izao andao aloha any an-tsena za tsy ho antsony dry ampio ary mama eny dry ve moa jerena fotsiny fa anampy andry amin'ny olany tokantrandro io tsy azo mama ngamba nytiako tenenina tsy anampy anahy mahan'le olana neny dia daviko aminao fa inona fa anampy anahy mongotra ny ain'le asiny iny izany ve dia tsy azonareo dia davifika andao aloha andefa resaka mbola milamina izany nareo tompona ndraikitra ty ampiasana fa misy zavatra ohatrany tsy azo kely tompoko ny amin'inona izay madama voalohany aloha izany vadiny asina faly mahafantatra anao dia zavatra saika ambany taniako tsy za manko fa misy olana kely izany izay dia tamin'ny farany volana farany teo izao tsy nitondra karama dia lazainy hoe tsy nandray mihitsy ony taty dia za moa nanao hoe izany ve hoa dia ho marina
dia faramoa ohatra ny tsinandra ny saiko dia hoe aloha mihitsy andehanako aty ampiasana dia izay tompoko ny saika mba hanontaniako aty aminao hoe tena marina ve izany? Tsara tokoa no nahatongavanao nakaty satria mampiahiahy tokoa aloha le resaka ohatr'izany hoe tonga ny farany volana tsy isy karama miditra any an-trano. Ka izay mihitsy manko sady izy koa misy mpiara-miasa zareo aty izany ny tantara hoe ohatrany hoe manana fiainana hafahafa izy dia izany daholo ny atahorako hoe sao dia zarazarany amin'ny olona hafa ny karama. Izao ary no izy raha ny amin'ilay resaka karama aloha dia tena marina tokoa no lazainy fa tsy mbola nahazo ireo mpiasa rehetrarehetra ireo izany mbola tsy nandray karama daholo tamin'iny farany volana teo iny. Ny antony dia satria bloqué zany ny volan'ny orinasa. Tsy haiko hoe ahoana ny anjavana azy aminao fa tsy afaka nanome karama mpiasa mihitsy zany zahay tamin'iny volana teo iny. Ny antony satria nisy olana zany teo amin'ny fanjakana sy ty orinasana ity fa le izy tsy hoe tsy handray karama ntsony zareo fa misy fahatarana kely zany le izy. Zay ny amin'iny. Efa firy taona ny vadiko ny asa tato vao samba mihitsy nisy zavatra ohatr' izao. Marina zany ka sambasamba mihitsy nisy ohatran'izay tato amin'ity sosiete anay ity. So kosa ry izy loha efa nahampiomana hoe ho avy aty ahy e. Tsy hitako ny tenenina aminao fa ka tena tsy mazava zavako aloha le resaka e. Hitanao raha asaiko anao zao zava-misy atao anaty masinina ato nefa moa tsy mety tsy ho azonao le izy. Avy iny anao eto azafady Ngaty izy ho fantatro korona kely ary. Ambangovango fotsiny anjavako azy aminao. Tsy mahainty resaka ordinateur ty mihitsy ka zao ny tiako aseho anao fotsiny. Hitanao reto zao listy ny mpiasa rehetrarehetra dia reny amin'ireo zany ianarany vadiko. Ato amin'ny numéro 362 ato izy. Io ny anaran'ny vadinao. Dia jereo fa hitanao reto misy kolonna ny volana tsirairay izay nandraisaka rama. Dia pointé eo daholo misy hoe payé. Reny zao hitanao misy hoe payé daholo ny isam-bolana. Fa ity hitanao io mois de février io banga daholo ny mpiasa rehetrarehetra. Zay le izy zay. Ka io zany nazairany hoe mahatsapa ihany hoe sahirana ny olona fa tsy maintsy mitady vahaolana aingana dia aingana zay. Ka io tsy ho ela ka amin'ny herinandro ihany angambany. Ka izay mihitsy saika antany amin'ny herinandro dia vova. Dia hoe ianao zany afaka manapirofo hoe tonga any aminao ve ny vola amin'ny herinandro sa dia mbola tsy tonga tokoa. Fa ny amin'le teninao anankiray hoe misy fiainana hafahafa aty ampiasana zay aloha hatreto tsy mahatsikaritra ninona mihitsy fa izy dia isan'ny mpiasa mendrika. Tsy haiko aloha raha fantatrao izay nresahany namana hoe misy an'izay le hoe kala iolo izay hoe dia izay zany nohatra ny manadaladala azy aty dia izay natahorako hoe mpiara-miasa. Mpiara-miasa ry zareo ato ka samy ray secteur izy zany dia fanakaiky ve zany? Secteur ray mihitsy izy dia zay no mety olana. Ny olana manko laza mampisy olana ao tokantranonay le izy dia izay mba hiangaviako aminareo tompona andraikitra hoe zao no azoko tenenanao madama ny fotoana iresahantsika eto tsy dia lava loatra. Ny olona zany rehefa miasa dia tsy maintsy mifanerasera amin'ny olona rehetra na io lehilahy na io vehivavy fa ny sainao fotsiny no amboary. Fa hatreto aloha zany ny azonay tenenina dia zao izy tsy mbola nahitana ireo marika hafahafa ny vadinao fa lehilahy endry izy. Ka tsy fantatra aloha anjaranao ny sisa mandinika an'izay fa tsy hoe manatsara ny vadinao fotsiny na hoe manavitra azy fa zay ny tena izy. Atao hoe mandevina tsalaka saka manafika io reny. Asanao aloha fa za miara-miaina amin'ny isan'andro ao mahafantatra tsara an'izany fa eny misaotra moa zany fa na dia atao hoe tsy tena nahafa-po be loatra raha le mandehanako taty dia fa tsy maninona fa zay zany. Misaotra be. Inona moa ny azoko atao rehefa tsy afa-po ianao? Zay zany veloma ianao fa alasa. Eny ary madama.
inona ny alanao tany ampiasana tany a? Ka te alala marina ianao anontaniana ato trano tsy miteny tsy mivolana. Afantatra marina ve ny tianao tongavana tany sa nalabaraka anao tsy ampiara-miasa amiko sy ny mpampiasa? Analabaraka anao ve tsy tonga dia mivazavazaka mpivoan'ny tokotany ianao e? Mbola nanaja anao matona ka any amin'ny lehibe anareo. Mba lehilahy lehibe any mba menatra olona firinjato zay no miasa ao, tsisy olona anankiray amin'ny vadin'ireo mpiasa reo mitarainao hoe tsy napidi-bola amin'ny vadiny. Ka mivadin'olona endro afa-tsy anao rery ihany mba rariny ve zany sa tsy rariny amin'izay mbola mampiditra resaka tsy mahaso resaka manalabaraka ohatran'izao hoe iza ny lazaina miaraka amiko ampiasana ao izy kiala oly oui kiza indray de iza miprofonao aiza manana profo amin'izany ianao miaraka zahay mitady profo ve ty ampiero ny vavanao fa miteny aminao zay petako ny tamanao maty mbola maly mbola asitsika maty andriamanitra aiza fiaranga de tena olona mba manany ny ajako sy ny voninahitra amin'ny toeram-piasana dia vitanao manalabaraka ohatran'izany fa ahoana fampikasitana fa maninona raha fampantana atao trano aloha fa efa niteny aminao nge mbola tsy nandray karano zay dia tsy mihinao mihitsy ianao ka za tsy mihinanao ka mbola aza mila tenasiko ty mbola mitady mbola maly ihany mbola amaly ty sokafindray mandeha vavy io ampahafantariko anao fa efa mihoatra amin'ny fiefy ny zavatra ataonao ary mamamijaly sy mba marary anao tsy ampiara-miasa amiko zao ny teneniko namfanentikendrehanao hoe mampirafy anao ary zavatra zany tsy janony eto fa mpitadytsika sy ty sy ataony ty tsy raharako fa mangina ho afa tsy mila miteny tsoa ivava io marenina 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 ta ho misokatra ihany ny vavy za koa napa-kevitra fa tsy mety amiko tsony zao mba menatra ihany antraminy any an-tafiny trano voaresaka ho daholo hoe mampirafy aho ohatrohatrohatro zao tsy vitany sady efa mampirafy mbola mamely ka tsy raharahako zany fa rehefa aminao zavatra tsy mety tsy maintsy tezitra tany ty tsara zany zay ataonao tsisy anaky an'izao fotsiny eo e za efa miveriny eo rehefa avy eo fa andehandeha aloha ka na tsy iverinao tsony koa ary ty tsirarahako tany ty tsara zany fa tsy vita mory ny tefaka be teo iny valiny tefaka ary ty tifaka tena saritaka daholo ny voloko ty ka maharatra mihitsy rangano nifo matiko ty androany zaho ry mama nanaovany jereny vody daholo ny tarehako nifiko ary saika afaka tena mampalahelo koa aloha ty mahazo andry enjana ry mama fa zao mbola tsisy ohatry ty vao naheno an'le resaka indry tamin'ny telefonina teo dia tapa-kevitra fa hanampy andry za ve ry mama ie sotra betsaka fa hanampy ahoana moa zany ko arak'le resaka-tsika sindry tamin'indray mandeha riko ny ano zavatra hafa mihitsy ny tiako hanampiana ana ry mama zavatra fa ahoana aloha zany fitaiko any amin'iny aza miteny mafy azoko anie le tiandry eo atao hoe sady efa netiko aty mihitsy ary le zavatra ahoana ry mama efa netiko aty ho marina ve zany ie fa zao aloha tena tapa-kevitra ve londry mihoatra noho ny tapa-kevitra aza ry mama vonoina tsisy atakandro iny eny ary efa netiko ty le pozina dia zao mama ve tsy misangisangy nahoana ny sangisangy mino anao ary dia zao ary izy ty raha vao tonga dia hoe ampiasaina be deabe tonga dia mahafaty eo no eo fa zao no anaovantsika azy alefa tsy kelikely ory mama alefa tsy kelikely amin'ny ahony ka zao raha nytiako anie androany dia androany ihany iny dia mitsipaka zay mety amiko zay za tsy andren'izany ela be zany tsony en'olo raha androany iny maty dia tonga dia fantatra hoe ndrinona mono azy satria nahoana nareo zao mbola ao anatin'ny korotana zay koa aloha dia tonga dia migadra avy hatrany ndry aza hitako marina ihany aloha le hevitra mamy ka zay ny ataoko hoe atao tsy kelikely le izy fa ahoana fomba fiasan'izy ity aloha fa soka anahirana ato trano ato indray ny raha marary maninmaninina eo atao ndry amin'ny sakafony na amin'ny rano sotrony
Gotoroa maraina, gotoroa hariva. Zany ve dia ampy? Kefa hoe atao tsikelikelyko. Dia mandra-paharoviana. Mandra-patapitra an'ity e. Mety tsy mahalany an'ity akory azy izy dia efa mijanona ny fony. Fa zao zany. tandremy tsara ny zazakely amin'io. Izany hoe atokandry mihitsy zany ny viliany. Manomboko izao sy ny kopiny. Aza matahotra ianao ro mama fa haiko tsara ny manao an'izany. Tena manafatrafatra tsara izay ry any a. Sao dia tandoza eto. Dia mpamosavy milevona amoron-dalana zany ianao ry asina keliko. Matatesa mivaly kitsaka. Ndriko fa dia manasa tanana ary any a. Ndrinona moa fa tsy za. Tsisy olana izany e, zakaiko rery. Dia izao koa ary aloha ny torohevitra hoe manomboka androany a dia aneho fitiavana izy. Fa ahoana mihitsy? Tsy azo indry ilay izy. Hanaromantsika ny eloko atao indrina zany e. Ndrina ny dira fitiavana amin'izany? Amin'izay tsy fantatry ny olona hoe ndrinona mono azoko. Satria hitany olona hoe mifankatia be nareo. Dia tsisy afaka hiahiahandry mihitsy amin'izay fotoan'izay. Azoko tsara. Hita mihitsy nareo efa olona antitra. Tsy antitra manko fa matoy azafady. Dia farany fa maika andeha. Tandremo a. Sekre antsika sindry zany zao zavatra rehetrarehetra izao. Sao dia mivoaboaka any ivelany any. Ndry ihany no voafatotra eo. Sy mama koa hoe adaly. Na dia amin'ny dadanareo aza. Tsy miteny izany aho a. Tsy fantany mantsy zao zavatra ataontsika izao. Eny. Tia ilay izy dia ataovy tsara toerana tsara. Eny ry mama. Dia mahavitazy atao kia. Sotra betsaka nanampy. Chérie, foaza amin'izay fa sautary. Inona koa ty e? Efa nandrahoako vary ianao, nataoko vary amin'ny anana matsiro be. Nataoko kitoza mendimendy tsara ny laokanao ao. Hatramin'ny viana indray nisy an'izany. Sy ao moa fa aza manao an'io e. Andao mitsangana. Eo mafana fiain'ny tany sasako. Efa vita daholo izany. Tsy aleonao mihinam-bary aloha. Vary? Hatramin'ny viana indray mihinam-bary maraina moa? Ary tsy henonao mihitsy ny teneniko teo a. Efa hoe vary amin'ny anana ho any ao dia kitoza. Gaga amin'izany indray a. Inona makakanao amin'izany e? Ty fiovanao tapoko tiako. Tsangana moa fa tary e. Sady efa mipasohako angely akanjo napetraka ao teo tongo-pandriana teo e. Foriporitra be mihitsy ilay izy. Reny zany saka hoentinao hiaza? Mandra-pahoviana indray hono nanaovanao an'izao toetranao izao e. Saoka izay moa e. Aleo ny lasa ombany lasa ary asina. Natsapa-tena ihany zany. Sasa tare kely ary a. Dia mazotoa. Mandra tokoa izy zany a. Mazotoa fa izay mianaka rehefa avy eo vao mihinana. Fa mihinana koa raha miara-mihinana eto moa? Ka sao dia maika ianaoko. Tonga dia hihinana indray arotra ny be rano zany vary amin'anana zany a. Dia tsy tianao ve? Tsy maninona ka. Dia inona aloha mba tiany lahy atao sakafo rariva fa andeha tsena rehefa avy eo e. Maraina ty tsy lampy ny hariva anao ny tanenao. Fa tsy azoko mihitsy koa hoe inona ty manjoanao ty. Ka tsy tianao indray ve izao e? Aleonao zany ilay migidrakidra ve toy izay ohatr' izao. Koa vao tamin'ny mala ny fandritako ohatran'ireny kisosy aleka ireny androany fanambitamby tsy fantatra hoe manino. Rehefa mba diso mba tsy ary diso moa ny olona dia mba hoako izay e. Sa nanofo tao alina. Mialatsiny. Saotranao ihany aloha e. Tara loatra ny fahatsapatenanao raha izao mantsy. Andray kosa. Azo atao an'izany moa e. Inona moa ilay nitanantenanao teo, inona azafady? Inona ho any atao sakafo rariva e. Inona mba tianao? Inona ny tsarotsaro ny vavanao? Fantatrao ny laoka tiako antanina indray. Koteleta ritra tao. Dia atao vary maina zany?
Zay mety zay ka nao fa tsy maninona ary efa siako salady kely miaraka aminy misaotra betsaka e fa hono a ty zazy ty ohatran'ny nafanafana zay tamin'ny alina fa ina manjo azy za koa ary mba gaga tsy haiko hoe sao dia mba voango trotro ary izy ty zay mihitsy mahatonga manontany fa sao dia sanatria ka zany ny zavatra misy fa zava-do zany fa ohatrany efa tsy dia naninona izy zao ka mila raha maso ihany ny fahasalamany na tsy zany raha tokony mba makany amin'ny dokotera any aloha mitily ho dia tsy natrika trotro tokoa koa nahirana aloha fa rehefa mivoaka metsena any aho dia mandalo kely any amin'ny dokotera zay zareo fa mitomany sady ery izy ty io lohana anao fandeha homana amin'izay fa taraka raha rivany eona zay dia mba modia lolo moa e eny mbola hay zany anaovako anao e vo fanomboana iny loza ary mama fa misy inona vonjeo ahy fa inona mazondry e efa tatolany angely apozina ary mama dia maninona dia ho fato ve fatoko tsy azoko ndrity fa tsy efa zay ve nitadiaviny tena izay mihitsy ry mama fa nanenenako angely izy inona no nanenenana lasa tia be azy ary mama izy koa tena tia be anahy omeo hevitra hanafoanana ny mipozina iny inona ny ataoko tsisy hevitra tsony zany ry ania ahoana ry mama tsisy hevitra tsony hoa zavatra efa vita iny dia ho fato ve zany izy omany fotsiny saina manomboko izao zany raha tadiavina ny andry ry mama dia zao tsara ny zazakely andriamanitro fa inona re ty loza nataoko fonay asina tena fonary asina nanenenako hoe inona ary ty zavatra nataoko ty andriamanitro ry mama vonjeo ahy apeo mama zao aloha izy enoy aloha dia fafao io ranomaso io mangina ho aloha zao a tsy poizina zany iny nomeko andry iny fa raha mangatsika raha mangatsika iny ho a ino ty tenenao zavatra nataoko mba namboarana ny saindry fotsiny reny ary na reny nyteneniko reny aza hoe mody mifakatiana reo a zavatra namboariko fotsiny zany andriamanitro tena marina very mama zany no izy ry ania tena napakalalan-drahany ianao zany ka ianao tsy hitako izay anaovana anaoko efa velanao tapotra ny aiko izay anao vao miteny azany nafaly azy zao dia nandaitra le izy tsarovy tsara fa mifanafodiny zavatra rehetra dia mifitiavana ihany izay zao a rehefa naneho fitiavany ry dia mivaly olana tena tsy takatra ny saiko indray zany ry mama iny vadindry iny a dia tena olona endry efa nanadiady atraizatraiza fa tsisy ninina nataon'izany fa ndry mihitsy ny tena manan'olana dia inona zany ny tokony ataoko ry mama tandreminy amin'ny sisa aza meny vavan'olona io resadresam-poana io dia tandremy tsara fa mamono mahafaty saika nahafaty olona zao ndry marina mihitsy zany dia zao koa efa mifankatianareo zao a dia tandrovo tsara izay fitiavan'izay kolokoloy tsara endry izay endry mama izay vo nilamina ny saiko dia ndana vonjeo mivadindrifa efa nydravany asa izy izay izay ary fa misaotra betsaka e aloha andeha Tantara koa zany marina
tenenareo teo Mandefo mandry. nandrenesana ny Simonety, Saondra, Iaina, Luce, Solofo, Mbola ary Hery.